Manoloana ny resaka miely tsiroa amin'izay ankamoaka nataony colonel Patrick Rakotomamonjy zay dia nilaza ny heviny ihany koa ny prime ministre Antsay Christian fa efa misy fanadihadina mahakasika an'ireo ampamoaka izay nataony colonel Patrick ireo ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampindrila moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny prime ministre Antsay Christian manoloana anireny ankamoaka ireny no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndaolo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto aniza indray ire ity AKM misy bala enina sipoleta ity lanitro nampiasainy pakankeriny izy io tany amin'ny commune Soalazaina Ambatondrazaka tamin'ny aliny sabotsy foha alahadiny ny fampitifitra tamin'ny zandary ireo pakankeriny ireo ka roa lahy sy iray vavy no maty nandritra izay fampitifirana izay midika izany fa mba manana ny fitaovam-piadiana mahery vaika ihany koa ireo jiolahy sy ireo pakankeriny amin'izao ankehitriny izao ka mila mailo hatrany ireo mpitandron'ny filaminana amin'izay fifanjevona amin'izy ireny mba hisorohana amin'izay loza mety hitranga izay lehilahy iray mpanao cash point andehody no nitafian'ny jiolahy telo lahy ny sabotsy lasa teo tao begavo voalohany ao amban'izao nitondra basy ny iray tamin'ireo olon-dratsy izay nitifitra avy hatrany vokany voan'ny bala teo amin'ny soroka havanany sy ny sokany ilay mpanao cash point voaroba ny vola rotapitrisa ariary sy ny finday telo izay teny aminy midika izany fa tena mbola mahamay ny asan'ny jiolahy amin'izao fotoana izao ary efa tsy mifidy arapaka intsony ireo jiolahy ireo fa rehefa hitany fa misy azo alaina any aminao dia iny fa raikitra avy hatrany izay fanafiana amin'ny tampiadina etsy izay eo am'resaka sintomahery indray tonga dia nisotomin'ity lehilahy ity ny findayan'olona sendranandalo teny ankaiky ny poste 67 hectare ny asabotsy lasa teo iny tamin'ny mitatao vovonana tsy fantany fa feno polisy-pirenena ny tanàna ka noraisim-potsiny teo noho eo ihany izy taorian'izay sintomahery izay nataony izay no entin'ireo polisy tany amin'ny bromo izy taorian'izay natratrarana azy izay mba hanokafana famitorana ka mailomelo ihany isika amin'ireny faritra mahamay ireny fa efa tena manomboka manao ny asa ratsy amin'izay mahazatra azy ireo mpanao sintomahery sy ny halatra madinidinika amin'izao fotoana izao fantatra ihany koa fa natolotra fampanoavana tamin'iny andron'io omaly iny ny raharaha loza mifamoivoizana nahafatesana olona efatra teny bypass ankaiky ny kianjany LG Police izay nahavoasarivotra ny teratany sinoa anankiray izay voalaza fa nahavandoza tamin'izay loza mifamoivoizana izay taorian' izay fampanoavana izay dia nahiditra ponja vonjomaika entsiafahy ity sinoa izay tomponantoka tamin'ny loza mifamoivoizana nahafatesana olona efatra teny bypass ankaiky ny LG Police ity nitranga moa ity loza ity tamin'ny 3 aprily lasa teo iny raharaha fisolokina ao andrenivohitra indray vehivavy roa tratran'ny polisy teo ampanaovana ny asa ratsiny vehivavy misa roa no sarin'ny polisy teo ampisolokina tao amin'ny tranombarotra iray teny Tsaralalàna tao Antananarivo renivohitra tao ny 3 Mey 2024 lasa teo iny nentina nihazo any komisarian'ny CSP Analakely avy hatrany izy ireo taorian'izay fantatra fa efa mahery ny 420 tapitrisa ariary ny vola efa azon'izy ireo tamin'ity resaka fisolokina ity manatona tranombarotra iray izy ireo mifampiresaka amin'ny tompon'andraikitra ary mandresy lahitra milaza fa mpivarotra ihany koa sady manana mpanjifa maro asehany avokoa ny profesandoka mahampivarotra azy ary raikitra ny fandresin-dahatra mametraka chèque tsy misy antombola izy ireo ka rehefa tonga ny fehim-potoana andoavana an'izany
manjavona ireto pisoloky ireto ka miantso ireo olona manandraha raha amin'ireto olona ireto araka izany ny mpitandro filaminana mba hanatona na hiantso avy hatrany ny komisariany boribory tany voalohany ao Analakely ao ho atolotra ny fampanoavana ny raharaha rehefa vita ny famitorana azo roa vavy izay tomponantoka amin'ity resaka raharaha fisolokiana ireto ka noho izay dia mailomailo hatrany fa efa tena miha mahita hirika foana ireo mpanao ratsy amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo izay mpanao an'izay asa ratsy amin'ny fisolokiana izay dia toa nahazo vahana tatoato izay satria miha manano sarotra mantsy ny hamongorana azy ireny hatramin'ny fakana. Eo amin'ny resaka ankamoaka nataony Colonel Patrick Rakotomamonjy hatrany tsy azo ekenina hoe olona iray izay mbola atao fanadihadiana ary mbola ao amin'ny tobo kanefa tafatsoaka. Io no ampahany fanambarana izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny pejiny tao. Raha ny angom-baovao dia voasambotra ny 14 aprily 2024 maraina ary natao fanadihadiana ny arahany polisy sy zandary sy natao andromaso tao amin'ny tobo Ratsimandrava ny Colonel Rakotomamonjy Patrick. Ny 14 aprily 2024 maraina izy no tafatsoaka ny toerana izay nitazomana azy. Tsy hita intsony izy taorian'izay raha tsy efa iny ny poitra nanao fanambarana iny. Nivadika ho raharam-pirenena tanteraka ity tranga ity ka andrasana izay mety ho fivoarany ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Etsy andanin'izay nilaza ny heviny ihany koa ny Prime Ministre Antsay Christian fa efa misy ny fanadihadiana mahakasika ireo ampamoaka izay nataony Colonel Patrick Rakotomamonjy ho hiatrany ny Prime Ministre Antsay Christian tamin'iny andro ny omaly maraina iny teny amin'ny lapany teny miram-pirenena tsy mba zaza teny. Midika izany fa tsy mipetrapotsiny ny mpitondra fanjakana manoloana anireny ampamoaka izay nahavoatontonina anaran'olona manamboninahitra ambony sy ireo olona mpandraharaha malaza ao Madagasikara ireny fa ao anatiny izay tena fanadihadiana lalina amin'ny hoe tena marina ve ireny voalaza ireny sa diso ireny voalaza ny Colonel Rakotomamonjy ireny ka andrasan'ny mpanarabaovao maro araka izany ny mety ho vokatra izay fanadihadiana izay atao izay araka n'izay fanambarana nataon'ny Prime Ministre izay hatrany. Ary mbola mipetraka ihany koa ny fanontaniana eo amin'ny mpanarabaovao sy ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe nakaiza marina i Colonel Patrick Rakotomamonjy no tsy hita mandraky teny androany izavy ireo izay manafina azy ary mety ho ahoana sy ahoana no mety ho tohiny ity raharaha ity raha toa ka mitohitohy izao ankamoaka etseroa izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.